fanendrenany Prime Ministre dia ao anatin'le karazana andia taratasy izay miala amin'ny lalam-pandrenana le atao hoe acte de gouvernement. Zay moa zany ny expression technique miteny azy. Misy moa andian'olona sasany teny hoe tsy acte de gouvernement zany io fa acte administratif. Ny zavatra averina fotsiny amintsika dia izao ny hoe ny acte de gouvernement na adika amin'ny teny malalaka amin'ny teny gasy hoe fanapaha-pitondram-panjakana dia ny didy izay apetraky ny amin'ity mikasika antsika ity zany dia ny hoe décret présidentiel voaka avy amin'ny constitution. Raha vao ohatra izy ka ao anatin'ireo le hoe décision raisin'ny floan'ny république ao anatin'le pouvoir constitutionnel dia acte de gouvernement ny anaran'izay. Fanondrona fametrahana Prime Ministre dia acte de gouvernement. Ny principe ny acte de gouvernement io moa zany fa principe izay nolovantsika tamin'ny hatramin'ny ela dia tsy ny juge administratif na juge judiciaire mihitsy no afaka mahita an'io fa io zany dia tsy compétence ny Conseil d'État.